mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Lavaka malalatra ty alarobia fa eniny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny fitomanina fahatelo. Boky ny fitomanina fahatelo raisina manomboka eo amin'ny 1920 ka ajanona eo amin'ny 1990 anaran'i Jesosy. Izay fahavaloko tsy ahoana dia manenjika ahy mafy ohatra ny fanenjika vorokely. Nanjera ahy tao andavaka famorин-drano izy ka nitady hahafaty ahy sady nitora-bato ahy. Mandifotra ny lohako ny rano ka dia hoy izaho maty aho ty. Jehovah miantso ny anaranao tany andavaka lalina indrindra. Ny feoko dia efa renao. Aza tampenana ny sofinao raha mitaraina mitady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky ianao tamin'ny andro niantsokanao ka dia hoy ianao aza matahotra. Tompo, ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Jehovah, hitanao ny fitsarana miangatra natao tamiko ka mba tsarao ny adiko. Hitanao ny famalin-dratsy rehetra ataon'ireo dia ny saina rehetra entiny mamely aho. Jehovah, efa renao ny latsa ataony dia ny saina rehetra entiny mamely aho. Dia ny molotra izay mitsangana nohitra ahy sy ny saina ataony mandritry ny andro amelezana. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangana fa ataony ankira. Hovaliako araka ny asan'ny tanana izy Jehovah. Hovalianao araka ny asan'ny tanana izy Jehovah, izay ho amaizininao ny fony hiatra aminy ny ozonao. Enjainao amin'ny fahatezerany izy ka haringanao tsy ety ambanin'ny lanitra Jehovah. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Fitomaniny Jeremia moa ity eto-pelam-tanantsika ity bokin'ny fitomaniny ity zany dia tononkirana ny maromaro kokoa tononkalo izay mirakitra ny fitomaniny Jeremia mpaminany. Fa efa tena jerena koa nefa dia fitomaniny vahoaka jiosy ny fanjakana atsimo no asehon'ny Jeremia ao anatiny ity tononkalo ity, na asehony ity tononkalo ity. Tsy tena fantatra mazava aloha zany hoe Jeremia marina tokoa satria tsy soratra hoe Jeremia nanoratra azy, fa anonima ilay boky, saingy ny lovan-tsovina no milaza hoe fitomaniny Jeremia. Raha toa ka mampifanakaiky ny zavatra nahazo an'i Jeremia teo amin'ny fanompony satria nijaly be Jeremia tamin'izy mpaminany, tsy neken'ny olona, lavon'ny olona ny faminaniany Jeremia ary nalatsaky ny olona tena lavaka fahatsarakaraka no tenen'io, nampitondran'ny olona sy io garmaty martyra mihitsy moa Jeremia. Tsy neken'ny olona ny mahampaminany an'i Jeremia, no aratsin'ny olona Jeremia sy ny tahaka izany tamin'ny fiainan'ny Jeremia. Ary dia noho izay anton'izay raha ampifanandrifina amin'ny ny ainan'ny Jeremia amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia toa hita hoe Jeremia no tao ambadiky ity fitomanina ity. Nefa rehefa jerena ndraiky kosa ny tantaran'ny fanjakana Joda tamin'ny vanim-potoana izay nandravan'ny Babilôna azy dia mifanakaiky koa amin'izay zavanitranga tamin'ny fotoana nampangiry firy ny zanak'Israely tamin'ny faheran'ny Babilôniana ity fitomanina ity. Rehefa tonga ny Babilôniana, ny fanjakana Babilôniana zany nanafika ny Jerosalema araka ny faminaniany Jeremia mpaminany. Dia roa taona teo eo ny fahirana. Jeremia niteny tamin'ireo olona nanodidina azy, ny mpanjaka sy ny tahaka izany, teny manao hoe io fifalianareo io ody ranomasy io. Io toe-karena mandeha io raha tsy mibebaka nareo raha avy eo. Io fiainanareo velonareo feno fahafenony io dia izao ho jalonareo fa mibebanareo. Bebanareo dia tsy mibebaka moa ireo olona izay nitenenin'ny Jeremia mpaminany. Dia tanteraka ny faminanian'i Jeremia fa tonga tokoa
lay fahirano zany hoe ny dininy babiloniana tao anatin'ny manda tao zany a tsy navilany voaka ataony zanak'Israely 2 taona lay ny faharetan'lay fahirano dia mazava ho azy fa hitatsika ao anatin'ny bokon'ny Jeremia reo ao anatin'lay tononkalo dimy mantsy izy io voalohany faharoa fahatelo fahaefatra sy fahadimy lay tononkalo hitao zany fahoriana ny voalohany de miresaka ny fahoriana lay zanak' Ziona tomaniny Jerosalema tomanin'lay zanakavaviny Ziona ny faharoa de miresaka ny faharavan'i Jerosalema ny vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra ny faharoa ny fahatelo de efa ataontsika hoe acrotis zany hoe amin'ny poezia moa de miantsy hoe acrotis zany hoe mandeha amin'ny alfabeta ary ny fitombana fahatelo fahaefatra fahadimy dia acrotis zany hoe alfabeta ny voalohany a dia alef zany hoe tahakany hoe a de manomboka ny a daholo izy rehetra misy andininy telo a isaky ny alfabeta dia de manomboka amin'ny a daholo de manomboka amin'ny b daholo manomboka ny d daholo ny andininy telo ao anatin'lay tononkira fitomanina fahatelo fahaefatra fahadimy fa le tomperatantsika ty fahatelo ty dia miresaka lay olona mangiry firy lay olona zay mijaly lay fahatelo anatin'ny fijaliana ny fahatelo olona mijaly be olona efa anatin'ny miatraika amin'ny nofony lay fangiry firy zay ny am'ty fahatelo ity ary efa hitatsika hitantantara moa zany a ny hoe le olona nanakatao tamin'ny fotoanandro de fa maty maloto korotona lay fahirano ny ankizy nona ny olon-dehibe misy zokiolona maty tao anatin'lay fahirano rotaona any efa rano de nidoran'ny babiloniana rava tanteraka Jerosalema inona no ataontsika hoe evi-panahy asehoan'ity tononkirany fitomanina ity na ny poezian'ny fitomanina ity am'izay mofinaina voalahatra teo ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia mikasika ny hoe ny fanantenana ao anatin'ny fahorinana ny fangiry firy azo atao ve ny hoe manana fanantenana azo atao ve ny hoe manana fanantenana ny olona na ny firenena na ny fiangonana rehefa ao anatiny antsonina fahoriana sy fangiry firina izy rehefa miteny hoe fangiry firina tsika amin'ny soratra masina ny teny frantsay ampiasaina moa de hoe souffrance zay io tsy teny frantsay fa teny latina izay suffere avy amin'ny teny hoe fero na fero de milaza hoe ny suffere de milaza avy amin'ny teny hoe fero de mitondra zany mizaka dia ny teny latin hoe suffere zay nazahona ny teny hoe souffrance de milaza hoe mizaka na miaritra zay ny dikany nazahona ny teny hoe sufferentia miaritra fiaretana ny teny grika zay na dikany io teny latin io satria ny ao anatin'ny septante de rehefa miteny hoe souffrance de ity sufferentia ty foana no ampiasaina ny suffere dia ny teny grika de misy maromaro matetika rehefa miteny hoe souffrance isika na fangiry firina na fijaliana dia misy be de be misy nataony mampiasa ny teny hoe pasco izy mampiasa ny teny hoe copos izy fa ny matetika fahita samy hita daholo fa ny matetika fahita dia nataony hoe patema zany hoe ny teny hoe patema zay nazahona ny teny hoe pathos pathologie nazahona ny teny hoe pathos zavatra ny patema dia avy amin'ny teny hoe pathos zay milaza zavatra mijaly fangiry firina mihitsy teny hoe milaza zavatra fijaliana zay tsy niankina taminao fijaliana zay tsy nifidinao fijaliana zay niafany nametraka azy teo atsoroko zay natona hoe patema de amin'ity roa hevitry ty ary de manao hoe eo ary zay patema zay fangiry firina tsy niankina tao aminao zay
moa ve misy fanantenana, moa ve misy fanantenana ao anatin'ny fahoriana. Dia raha toa ka mijery izay bokyny fitomanina isika de zao misy ny fanantenana na de ao anatin'ny fahoriana azy na ao anatin'ny fangiry firina mafy ara de zao azo ny olona atao foana ny manana fanantenana, azo ny olona atao foana ny manana fanantenana. Fa izao ahoana no mahatonga ny olona anana fanantenana raha misy izy, raha azotsika atao ny manana fanantenana de ao anatin'ny fahoriana mangidy aza, ahoana no ataotsika mba hananatsika fanantenana. Zay no sionyilay 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Teny voalohany indrindra de zao ny fanekena izaka ilay zavatsarotra aloha voalohany, ny fanekena izaka amin'ny lafiny anankiray. Lay fanekena izaka de ny hoe reny nofinao lefa lay zavatrarotra lalovana, tsapanao lay zavatrarotra lalovana, dia reny metraika amin'ny nofinao de zao ekenao zay. Jeremia mpaminany any de nanaiky ny fijaliana izy, ny teny manao hoe tompo nitominao akavo ataona, resinao mihitsy aho. Ny olona rehefa ataotsika hoe mitaraindava, rehefa olona menimenindava, rehefa olona tsy mahazaka fa fizahantena de zao tsy manana fanantenana izy amin'ny farany. Aza tsy manana fanantenana izy, mety miafara amin'ny famoizam-po ary mety miafara amin'ny fialana amin'ny finoana mihitsy ara. Fa izao ny tiany fitomanana de ny hoe tena mety ho lalam-piainana mihitsy, ary niza de zao mety mandalo fangiry firina, niza de mety mandalo an'izany, mety ho lalam-piainana mihitsy aza ny hoe misy fizahantsoetra tsy maintsy lalovana. De mila manaiky an'izay isika hoe tena mety mandalo zavatsarotra, mety mandalo fangiry firina. Iza moa ny tsy andalo fangiry firina, iza moa isika ny tsy andalo zavatsarotra. Fa araka ny fomba mahazatra manao hoe izay zavatsarotra lalovanao ka tsy mahafaty anao de mampamafy anao. No zany dia eto dia mila eketsika manao hoe amin'ny fiainana maha olombelona, amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, amin'ny fiainan'ny fiangonana de zao tena mety lalatsarotra, mandalo lalatsarotra foana. Zay ny voalohany. Mahatonga anao manana fanantenana dia mila fantatrao ny tenanao, mila ekenao hoe enao de olona mety mangiry firy ary enao de mety olona mandalo zavatsarotra, fa tsy hoe fiainana mikotana foana akory ny fiainana. Fa ny faharoa de zao tsy ampy nefa raha zay fotsiny hitantsika amin'ity bokin'ny fitomaniny, tsy ampy hitondranao amin'ny fanantenana zany. Fa raha ohatra ka mijanona am'izay fotsiny eny zao nge fiainany akatao ahoana moa mandiha tany tsy maintsy solafaka, milololanitra tsy maintsy lena, tsy maintsy mety mandalo zavatsarotra daholy, mety hitondra ho amin'ny fanantenana fe raha zay fotsiny, tsy mitondra ho amin'ny fanantenana, mitondra ho amin'ny fiaretana fotsiny, mitondra ho amin'ny hoe fanekenan'ilay izy fotsiny, dia mahatonga hoe eny tora-bato avy any an-danitra ohatran'ny finoany malagasy hoe eny anjara io fa zay zany anjara ny fiainana de samy mizaki ny azy mangina eny. Zay ve no mahatonga antsika manana fanantenana? Tsia. Fa ny faharoa de zao rehefa fantatrao zay ho Jeremia mpaminany de zao eto amin'Andriamanitra, ento ho vavaka eo amin'Andriamanitra. Azay ho andiny 2:20 io. Olona resy lahatra efa nofo mety mandalo sarotra, fa izao miantoraka amin'Andriamanitra. Jesosy ange ny teny an'izao teny zao manao hoe esory amiko ray ity kapaoko ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fanenao. Zany hoe nekeny Jesosy fa lalana tsy maintsy ho diavina io. Nekeny Jesosy ary zay mihitsy sika rehefa ao anatin'ny fangiry firina am'izao matsiaro manokana zany tsika am'izao kare am'izao mety mandalo fangiry firina, nekeny Jesosy io. Raha ohatra ozy ka tsy maintsy lalovako io de zao zay zany mampahereza aoka tsy ny sitrapoko natao fanenao. Ao anatin'ny fangiry firina zay lalovana de zao vonina foana anao ny sitrapon'Andriamanitra. Manana fanantenana isika raha hoe ao anatin'ny fangiry firina io de mbola vonina anao ny sitrapon'Andriamanitra.
tahaka an' Jesosy. Mitondra antsika ho amin'ny fanantenana ny finoana fa zao zay zavatra zaka antsika ihany no avelan'Andriamanitra lalovantsika. Zany hoe raha ohatra ka mandolo zavatsarotra ianao asa noho ny asa, noho ny fifandraisana aman'olona, noho ny zavatra zay mety lalovanao de zao ny zava-dehibe de zao ny fiatoranao amin'Andriamanitra, aboray amin'Andriamanitra, tansao amin'Andriamanitra hoe zao nge Jesosy, zao nge Tompo, hoe jereo ataonao valin'ny olona, ataony tononkira. Anaovana izy teny zany Jeremia, anaovana izy teny eto ny Jiosy, jereny fahorianay, latsain'ny olona. Ho tsika manao hoe rehefa hoentinao amin'Andriamanitra de manjary tonga fanantenana. Nahoana ny tonga fanantenana? Satria Andriamanitra tsy manapetra. Satria ao amin'Andriamanitra no misy le fifaliana, de mitsapanao ny fetran'ilay fangiry firiana hoe aia-dretsy anitsy Andriamanitra. Fa ny fahatelo de izao, mitondra amin'ny fanantenana ve ny fiezahanao hivavaka, fiezahanao hitondra ny mavesatra, fiezahanao hitondra ilay fangiry firiana amin'Andriamanitra. Mbola tsy ampy mitondra amin'ny fanantenana zay. Fa ny mitondra ao amin'ny fanantenana de zao, rehefa entinao n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, zany hoe ekenao mamanapetranao, entinao amin'ny vavaka izy de zao, ny fahatelo de zao, ny mitondra ny fanantenana de ty ny finoana. Ny finoana fa ren'Andriamanitra, ny finoana fa hitan'Andriamanitra, ny finoana fa miara mitondra aminao amin'io fangiry firiana io Andriamanitra. Jeremia mpaminany amin'ny andininy hafa miteny ery amin'ny andininy hafa amin'ny fotoana iny manao hoe soa Andriamanitra fa napahoriana azy mba hahafantarako ny didinao. Nanaiky Jeremia misaotra anao soa aza fa nampandalovinao zavatsarotra, soa fa nandalo fizaham-toetra, soa fa tsy hoe niaina tamin'ny fiainana mahafinaritra foana, fa izao soa nangiry ny ainako na hahafantarako ny didinao. Ho tsika manao hoe rehefa ao anatin'ny zavatsarotra tsika de tena afaka manjary mana fanantenana. Rehefa tsapanao fa miaraka aminao Andriamanitra, rehefa tsapanao fa eo akaikinao Andriamanitra, ahoana ny fomba hatsapanao zany? Tsy ianao ny manao zay hatsapana zany, fa Andriamanitra ny manao zay hatsapanao fa eo akaikinao izy. Tsy ianao no mitsapan'Andriamanitra hoe eto ve anao Andriamanitra, fa Andriamanitra no eo akaikinao manao zay hatsapanao hoe zange eto akaikinao foana. Zay amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany zany tsy ianao no miezaka, fa Andriamanitra niezaka. Ary amafisiny Isaia io, Isaia koa mitovy amin'izay ihany faminany iny, manao hoe izy nge ny mitondra ny aretintsika, olona marary zany. De hoy Isaia mpaminany manao hoe tsy ianao nge mitondra an'io aretin'io hoe, fa izy no mitondra ny aretintsika. Izy ary ny diakapoka taminy no nahazo tranana antsika. Ry afako mety mandalo zavatsarotra ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, okazava. Mety mandalo fangiry firiana ary iratsoa zakazavadray. Misy fotoana mitaraina amin'Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra, renao ve? Mbola mahita ihany ve ianao? Tenao ve ty anary anay ao anatin'ny fahadisom-panantenana, ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny olana maro isan-karazany? Dia ekeo fa Andriamanitra tsy mampitondra zavatra tsy zaka. Ekeo fa misy lalan'Andriamanitra tsy takatry ny say. Io lalan'Andriamanitra io dia lalan'izay, lalan'ny fanefena, lalan'ny fanamboarana. Marina fa mety hoe lalana nateraky ny safidiko anga, hoe satria nanao tsy nety tahaka nataon'ny zanak'Israely, hoe lalana nateraky ny fahotana koa angambany, mety ho lalana nateraky ny tsy fitandremana, fa tsy hany ny olana. Fa nitranga lay fangiry firiana. Na inona ny antony de zao, eto amin'Andriamanitra. Tahaka nitondran'ny Jeremia mpaminany, tahaka nitondran'ny zanak'Israely, ny fangiry firiana teo amin'Andriamanitra. De manana finoana fa eo akaikinao Andriamanitra hampandresy anao. De vetivety ihany io zavatsarotra lalovana io. Rehefa eo akaikinao Andriamanitra de tsapanao ho vetivety ihany io zavatsarotra io. Tsy maharitra fa mandalo ihany io zavatsarotra lalovanao io. Mierina vetivety ihany lay tebiteby sy lay fahoriana. Ry havako malala, Jesosy Kristy Tompo ao vao omby tao amin'ny hazo fijaliana. Tsy hoe mandrakizay izy tao amin'ny hazo fijaliana.
Jesosy nalevina tsy hoe mandrakizay Jesosy tao amin'ny fasana fa vetivety ihany tamin'ny fotoanan'olombelona. Nday nisy zoma-masiny Jesosy nombona tsangana tamin'ny maty Jesosy mipaska. Zany hoe nifangiry firian'ny olombelona de zao foy amin'Andriamanitra. Foy amin'ny taonan'i Jesosy, foy amin'ny taonan'Andriamanitra. Zay no ananantsika fanantenana. Rehefa anatin'ilay fahoriana mantsika de tena ohatrany hoe tena eternité, tena mandrakizay izy. Tsia. Andriamanitra eo mandrakariva ary afoezin'Andriamanitra an'izy ireny. Reny fizahan-toetra ho fanefena ho fitezany reny afoezin'i Jesosy reny. De manana fanantenana. Midikany hoe mandalo fahoriana isika, midikany hoe avelan'Andriamanitra andalo zava-tsarotra isika, midika zany de zao ahatserovanao ny fanekena fa Andriamanitra de manome fanantenana, manome fandresena. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa tsy resin'ny fahoriana ny fanantenana ty anatinay. Ny fanantenana ty anatinay no mahatonga ny mahana fifaliana. Tsy tonga ho aza nefa ny fanantenana araka ny teninao raha tsy manam-pinoany zahay. Tsy tonga ho aza ny fanantenana raha tsy mahana fanetretena iankina aminao zahay. Tsy tonga ho aza ny fanantenana raha tsy batainay eo amin'ny hazo fijalianao Jesosy ny fahoriana ny tebotebony zava-tsarotra. Tompo, raha mandalo zava-tsarotra izahay, aza vela hitondranay ho any amin'ny fahadisom-panantenana ny ankivinan'ny zava-tsarotra. Aza velanao hitondranay eny amin'ny fisarahana aminao. Aza velanao hitondranay eny amin'ny fisarahana ny hafa. Aza velanao hitondranay eny amin'ny fampitsarana, ny fifampitsarana, ny fahoriana zany zava-tsarotra lalovanay. Fa ataovy resy lahatra izay Tompo, fa ny zakana ihany no velanao andalo. Ary zaka iarahana mitondra aminao. Fangiry firiana zay anehoanao famantarana aminay fa eo akaikinay ianao. Mamelany elokay Tompo raha ohatra ka menimeny izahay. Mamelany elokay raha ohatra ka mitaraindavy zahay. Tsy manaiky mikomy aminao akory aza, fa tsy manaiky hitondra ny mavesatra eo aminao. De mitondra zany zay ary Tompo ankehitriny. Amizao ka re mizao mandiny tena, ataovy tonga na eo aminao Jesosy, ny manahirana anay, tsy fahatanterahanay, de anjaka ao am-ponay ny fanantenana izay ampanantenainao anay amin'ity Pasika ny taona 2024 ity. De mitoera-betsaka atao am-ponay Jesosy amin'ny finoana sy ny fifaliana. Aoko tsapa an'izay rehetra mitazana anay, fa mandalo ihany ny fahoriana ty anatinay, fa olo ny fanantenana sy ny fifaliana izay satria ny Andriamanitra de Andriamanitra ny fanantenana. Noho ianao Jesosy. Amen.